5 kilomètres miala Antananarivo eo no misy ny commune Soalandy Ankadivoribe, district Anatsindrano. Manodidina ny 4 sy 1 alina eo ny isan'ny mponina ny toerana, ka ireo vehivavy no maro an'isa ao anatin'izany. Mamboly sy miopy ary miasa amin'ny carrières ny ankamaroan'ny mponina sy ny tokantrano ao amin'ity commune ity. Mafy ny asa kanefa ny karama zararaha misy. Noho ireo antony ireo, nanapa-kevitra ny hanao fanabeazanaizana sy fandrindram-pianam-pianakaviana ny ankamaroan'ireo renim-pianakaviana. Manohana azy ireo amin'izany fanapahan-kevitra izany ireo renim-pianakaviana noho ny fahatsapana ny fahasarotan'ny fiainana. Mba ho safidy ihany koa ny hiteraka fa tsy sanatria tonga amin'ilay fitenenana hoe zaza tsy nirina. Ny tsindrona isaky ny 3 volana sy ny pilina no tena ampiasain'ireo renim-pianakaviana ao amin'ny commune Soalandy Ankadivoribe araka ny fanadihadiana natao. 10 taona zao dia eo amin'ny 12 taona eo zay nanaovako fanabeazanaizana satria zanako 5 zao 3 ihany ny zanaka niriko dia mbola niteraka mipetraka anakako zany teo anivony 3 taona aloha zany tsy nanao mihitsiny akony dia mipetraka an'izay zanako fandimy zay vao nanapa-kevitra hoe tsy maintsy hanao amin'izay satria efa betsaka loatra indray zanako raha mihoatra an'izay famelomana anazy za zao tena zao efa ngezangeza daholo izay zanako izay fa 20 taona voalohany dia 20 taona farany fa mahatsiaro hoe sahirana ihany satria tena filany zanako izany tsy tanteraka resaka fianarana zao zanako anankiray nanao baky izy dia tsy afaka izy mbola te hianatra vao tery ny tapahana tsy nianatra satria tsarako tsony ny écolaziny. Zanako fahatelo nanao BPC tsarako tsony dia najanona vao tery tsy maintsy hoe najanona. Izay zao raha vary folo kapoaka isan'andro tadavinay amin'izao dia mazamazana nefa indraindray tsy mahita karama ianao. Nanaovako an'izy hoe mba tsy te hijano dia zanako amin'izy zany. Mba tsy dia misesy fa hoe lehibe dia ray aloha izay vao ampiana ray indray. Nisy fotoana tsy nahitana fanafody tao amin'ity CSP2 ao amin'ny commune Soalandy Ankadivoribe ity. Voatery miakatra eny Anosy zato na hampita tafika noho izany ity renim-pianakaviana ity araka ny fitantarany. Fahasahiranana hatrany no setrin'izany eo amin'ny enti-manana kanefa tsy maintsy atao satria ankina no avy ny ankohonana. Misy taona tapaka zany ny reva CSP eo amin'ny 3 volana eo na 2 volana dia ianao zany teneny mandana mividy any amin'ny farmasia dia eto aty dia izay ihany manindrona anareo. Sahirana be ianao Anosy zato vao mahita na nampita-tafika fa ilay farmasia ty ambanivohitra tsy misy mantsy. Tsy latsaka ny 10 isan'andro ireo renim-pianakaviana manomboka eo amin'ny 18 ka hatramin'ny 19 taona manatona ity CSP2 ity. Hatreto tsy mbola nahitana zaza tsy ampy taona sy tovovavy mbola tsy niteraka kosa manao izay fanabeazanaizana izay araka ny nambarany Soe. Eo ny fahasahiranana fa ny fitiavana fandrosoana izay miatomboka eny anivon'ny ankohonana ihany koa no mahatonga ireo renim-pianakaviana sy ireo raim-pianakaviana iroso amin'ny fandrindram-piterahana. Mavitrika tena mavitrika ny olona amin'ilay fanabeazanaizana surtout le izy le hoe maimaim-poana. Moa olona kosa nefa tsy dia tia le miteraka betsaka satria ny fiainana sarotra dia marisika be zareo manao an'ilay izy. Dia misy moa ny tena tsy azo anoharana hoe le miakatra tension be, misy hoe tena tsy mazaka dia ireny matetika alefa any amin'ny toerana le ohatra hoe misy fandidiana sy ohatr'izany ireny. Le rupture aloha zany misy fa efa taloha be efa tamin'ny 2024 angambany izay misy rupture farany dia amin'izao zany izay tena efa miezaka hoe tsy mahazo manao rupture fa rehefa vitsivitsy ilay stock dia mila manao commande dia tsy dia misy rupture intsony izay nanomboka tamin'ity taona ity. Araka ny isa ofisialy 10 isan'andro ireo vehivavy maty eo am-piterahana noho ny fahasarotan'ny fitondrana vohoka sy ny fahasarotan'ny fiterahana ka anisan'ny antony izany ny fitondrana vohoka aloha loatra eo amin'ireo zazavavy sy ny tovovavy. Isorohana ny tranga toy izany indrindra no anisan'ny nanaovana ny fanabeazanaizana. Raha manodidina ny 13 isanjato ny tahany fampiasana ny fomba fanabeazanaizana moderna amin'izao fotoana izao. Tanjona ny ampiakatra izany any amin'ny 9 isanjato hatramin'ny taona 34 hiarovana ny ireo renim-pianakaviana sy ireo vehivavy eto Madagasikara.